Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Araka ny fotoana efa masatranao hito amin'ity fahitalavitra ity dia ny fandaharana totosainay fetonivon'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay izao jerenao izao. Miarabanao izahay ary irina ihany koa ny hitahin'ny avondrindranao anomezany fahasalamana sy arovany anao manoloana an'izao zava-misy izao. Araka nefa nampanantenaina tamin'ny fandaharana tamin'ny herinandro iny dia hotohizantsika ny fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati izay mametraka ny lamina vaovao maneran-tany na ny nouvel ordre mondial izay efa nipetraka nanomboka tamin'ny taona 1770 ary tamin'izany taona nipetrahan'ny nouvel ordre mondial izany dia efa maro ireo fotodrafitrasa izay mipetraka herin'izao tontolo izao. Hatramin'izao zany dia misosa tsara izany fotodrafitrasan'ny zareo franc-maçon sy illuminati izany izay atongavany eo amin'ny tanjona, ny tanjony zareo dia ny ametraka an'izay lamina vaovao maneran-tany izay, ka ny rafitra ao anatin'izany lamina vaovao maneran-tany izany arak'izay mahalamina vaovao anazy izay dia tena misy tokoa ny fandaminana vaovao, ary izany fandaminana vaovao izany dia ametrahan'izy ireo ny fanjakana tokana aloha ifehan'izao tontolo izao, tahaka ny tamin'ny androny romanina ny fian'izao tontolo izao nandritra ny arivo taona dia tahaka izany ihany koa no zavatra apetraka ry zareo ao amin'izany lamina vaovao maneran-tany izany eo amin'ny lafiny hery ara-panjakana. Io fanjakana tokana apetraka ry zareo io indray no hamoaka ny lalàna ifehezana an'izao tontolo izao, ary ny lalàna avy any amin'io fanjakana tokana ifian'izao tontolo izao io no ampiarina eto ambonin'ny tany, ka ny filoham-pirenena izay mitondra ny fanjakana anankiray dia tsy maintsy manaraka lalàna izay avoakany zareo ifehezana an'izao tontolo izao. Ary izany zavatra apetraka ry zareo izany dia tsy maintsy hipetraka satria efa voalaza ao amin'ny faminaniana izany. Anisan'ny zavatra hipetraka ao amin'ny lamina vaovao maneran-tany ihany koa ny fivavahana tokana maneran-tany izay ametrahany zareo ny marika 666 eo amin'ny andrin'ny olona rehetra sy eo amin'ny tanana kavanan'ny olona rehetra ao anatin'izany fivavahana tokana maneran-tany izany, ka ny franc-maçon sy illuminati izay nametraka an'izany lamina vaovao maneran-tany izany no mifehy an'izany fivavahana tokana maneran-tany izany. Mbola zavatra hipetraka ao amin'izany lamina vaovao maneran-tany zany ihany koa ny firaisan-kina n'ireo tafika eto ambonin'ny tany, zany hoe ho tafika tokana zany ny tafika eran'izao tontolo izao. Ankoatran'izay ihany koa ny fampiasana ny vola izay vola fampiasan'ireo firenena matanjaka ireo, dia izany vola izany no ampiasaina eran'izao tontolo izao ao amin'izany lamina vaovao maneran-tany izany, ka anisan'ny fotodrafitrasa efa nipetraka hatramin'ny elabe nazahoan'ny fanjakana amerikana na ny firenena mikambana
fahaleovatena efa foto-drafitrasa mipetraka ela be hatramina zao ny zareo fahaleovatena, ny fanaparitahana, ny varotra iraisam-pirenena, ny lalàna iraisam-pirenena, ny teny iraisam-pirenena, satria ireo a dia anisan'ny fitaovana mahomby a atongavana eo amin'ny tanjona izay apetraky ry zareo. Omaly dia nomena teto a ny litera iraisam-pirenena sy ny valeur numérique n'ireo litera ireo, zany hoe ny taremarika fonosin'ireo litera ireo zany a dia nomenantsika teto a omaly, izay marianay atrano hoe tsy izahay avy eto anivo ny fikambanana akory a no namorona nyreny litera iraisam-pirenena ireny na namorona nyreny valeur numérique ireny a fa ry zareo tao anatiny zany firenena sy fanjakana mivondrona na mikambana ao anatin'izany franc-maçon sy illuminati izany a no namoaka an'ireny zavatra rehetra ireny ka nahatonga ny teny iraisam-pirenena ho lasa teny velona ampiasain'izao tontolo zao, sy mahatonga an'izany teny iraisam-pirenena izany ihany koa ho aparitaka eran'izao tontolo zao, satria misy tanjona izany teny iraisam-pirenena izany araka ny ao amin'ny lamina vaovao maneran-tany. Dia nomenantsika teto ihany koa ireny valeur numérique ny litera iraisam-pirenena ireny a mba ahafahantsika manaraka tsara ilay toromarika eo amin'ny apokalypsy 7:7 manao hoe eto no ilaina ny fahendrena, aoka zay manantsaina anisanisa ny bibidia fa fansan'olona izany, ilay isa dia 620, zany hoe mba hafantarana ilay anarany bibidia izay hoentin'ny franc-maçon sy illuminati sy apetrany ao anatin'ilay fivavahana tokana maneran-tany, ary anarany bibidia izay manome 666 iankofany olona rehetra io anarany bibidia io, ka mba ahafahana mahafantatra n'izany anarany bibidia zany a dia arahana io toromarika eo, zany hoe atao zany a ny fanisana an'ilay anarany bibidia ka manome 666 ny taremarika fonosiny. Dia efa nomena teto ihany koa ny toromarika tokony ho atao ao anatin'izany fanisana izany a araky ny fanampina fanazavana ery ambany amin'ny baiboly tika teny DM, apokalypsy 7:7 baiboly tika teny DM, de misy fanampina fanazavana toy izao ery ambany ery hoe mba ahafahana mahafantatra ilay anarany bibidia de atambatra ny taremarika fonosin'ireo litera nanoratana an'ilay anarany, zany hoe mba ahafahantsika mamantatra an'ilay atao hoe anarany bibidia zay ankofan'ny olona rehetra, dia atambatra ny taremarika fonosin'ilay litera nanoratana an'ilay anarana izay atao hoe anarany bibidia. Nosoratana tamin'ireo litera iraisam-pirenena ireo a ilay anarany bibidia izay ankofan'ny olona rehetra, ka ny litera nanoratana an'ilay anarany bibidia dia misy ny taremarika fonosiny araka ny fanazavana efa nomena, ary ilay taremarika fonosin'ilay litera nanoratana an'ilay anarany bibidia no asaina atambatra ampifanampiana zany a dia manome 666 ny fitambaran'ilay taremarika fonosin'ny litera nanoratana an'ilay atao hoe anarany bibidia. Zava-doza ny tsy fahafantarantsika an'izany satria voalaza ao amin'ny apokalypsy 4:12 manomboka amin'ny 7 hoe raha misy miankoaka eo amin'ny lohanan'ilay anarany bibidia na mandray marika eo amin'ny andrina eo amin'ny taniny ankavanana, de izy koa ny sotro ny divainy ny fatezeran'ny avondrindra izay nahidina atao ny kopony fatezerany tsy miaro ary zavatra sady ampijaliana ao anatin'ny farimy rehetra sy ny solofara, ary nisetroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina ny fijaliany zay miankoaka na izay mivavaka eo amin'ilay anarany bibidia na mandray ilay marika 666.
izao zava-mitranga eto amin'ny firenena malagasy eran'ny firenena era zao tontolo zao ane dia fahatezeran'ny avondrindry tovain'ny fahatezeran'ny avondrindra io arety mandringana mahazo an'izao tontolo zao izy satria izao tontolo zao dia miankohaka sy mivavaka amin'n'ilay anaran'ny bibidia avokoa vola aseho atsika eo miporofo mba hahafahatsika manaraka tsara ny famarinana satria raha miteny an'izany zahay dia zavatra misy porofo avokoa ny zavatra tenenina eto ka ireo zavatra mitranga ny arety mandringana mitranga io mahazo zao tontolo zao zay efa mandripaka olona amanalinaliny io dia fahatezeran'ilay avo indrindra ahidina am'izao tontolo zao satria miankohaka eo am'ilay anaran'ny bibidia avokoa ny olona rehetra eto amboniny tany ka ny olona izay miankohaka eo am'lohanan'ilay anaran'ny bibidia dia tsy hoe eto ambonin'ny tany fotsiny izy no hiaran'ny fahatezeran'ny avo indrindra fa mbola zava-doza manoatra lavitra noho izay mahazo azo eto ambonin'ny tany ny anjony hafaran'ny fanany satria may ao amin'ny fary mirehatra afo sy ny solofara ireo zay manonona n'ilay anaran'ny bibidia na mandoalika amin'ilay anaran'ny bibidia na miantso an'ilay anaran'ny bibidia de mba hahafahatsika tsy ho lasany am'izany toeram-pijaliana izany rehefa tonga ny fotoana hitsarana ka amalina ny valy kasasarany na amalina ny zavatra nataotsika satria tsy maintsy ho tonga zany de mba hahafahatsika tsy ho lasany dia am'izao fahavelomanao zao ianao no mila manaraka ny toromarika no men'ilay anjely izay nampita fanambarana tamin'ny jaona hoe eto no ilaina ny fahendrena aoka zay manantsaina anisan'isan'ny bibidia fa fansan'olo zany ary 420 no isany mba hafanao tsy ho voafitaka zany dia mila arahana izany satria ilay anaran'ny bibidia araka ny voalaza eo amin'ny 19 sy ny 17 eo amin'ny apokalipsy 17 de alazainy tsara eo hoe na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo de ampandraisiny marika eo amin'ny andrany sy eo amin'ny taniny akavanany avokoa ka ilay marika dia ny anarany bibidia na ny isan'ny anarany zany hoe ny marika mipetaka eo amin'ny andrana sy amin'ny tany akavanany olona rehetra tsy akanavaka io fa na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na manitra na ny mpanompo na ny tsy mpanompo de mandray an'io marika io ka ilay marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany de voalaza eo amin'ny 15 hoe iankohaka eo am'lohany ny olona rehetra monina eto amboniny tany miankohaka ianao io mivavaka mandoalika zany ary miantso anarana ianao rehefa mivavaka sy mandoalika ka am'ireo anarana antsoinao reo de misy manome 666 ny taremarika finosiny rehefa ataony fanosana ary efa nisy ny napotranay teto tamin'ny fotoana nanazavana n'lay anaran'ny bibidia zay noentin'ny fanjakana romanina fa ny fanazavantsika zao ny fanjakana oentin'ny franc-maçon sy illuminati zany hoe efa tsy ny fanjakana romanina intsony zao no fian'izao tontolo zao fa ry zareo franc-maçon sy illuminati miaraka am'ireo firenena matanjaka any Eropa no fian'izao tontolo zao ka ao anatin' zany mametraka ny lamina vaovao maneran-tany izany ary manaparitaka ihany ko lay anaran'ny bibidia izay soratana amin'ny teny ampiasaindry zareo firenena Europeanina de izay anaran'ny bibidia tononony zareo firenena Europeanina izay no atambatra ny taremarika finosiny dia manome 666 ilay taremarika finosiny rehefa atao ny fanisana ao anatin'ny fanaporofoina zavatra lehibe sy tena ilain'ny fiainanao mandrak'izay izao fanazavana oentiko izao ary na io zava-misy eto Madagasikara io ary araky ny nambarako teo dia ilainao ny mahafantatra ny tokony ho atao ny fahatezeran'ny avondrindra dia ahidina amin'ny firenena rehetra miankohaka eo amin'ilay anaran'ny bibidia ary izao zavatra mitranga izao hoy aho tao anatiny zavatra nazavaiko teo dia fahatezeran'ny avondrindra ahidina eto amboniny tany de andeha jerentsika vetivety ato amin'ny zavatra
nanjo ny zanak'Israely manoloana zany fatezeran'ny avondrindra izany atao amin'ny nomeri no andeha jerentsika nomeri toko fa 17 de eto amin'ny andininy fa 7 sy ny manaraka zao ny vaky ny teny ary ny avondrindra ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe miala amin'io fiangonana io andringanako azy amin'ny indray mpimasomonjy de ny ankohaka izy rola ary hoy Mosesy tamin'ny Arona alao ny fitondranafo ka asio afo avy eo ambonin'ny altara izy de asio didikazo manitra ka ento faingana eo amin'ny fiangonana ka manaova fanavotana ho azy fa efa mivoaka avy tamin'ny avo indrindra ny fatezerana ary efa miantomboka ny arety mandringana de nalainy Arona izany araka izay nandodiny Mosesy azy ka niazakazaka eo fovoan'ny fiangonana izy ary iny rehefa niantomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana ary nandoro ny didikazo manitra teo i Arona ka nanao fanavotana ho an'ny olona de nijanona teo anelanelany maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny arety mandringana ary izay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy iray alina afa-tsy zay efa maty noho ny amkora eto aho zany de miresaka amintsika fa tsy hoe vao zao akory vao misy an'izany fatezeran'ny avondrindra miaraka amin'ny arety mandringana izany fa eto amin'ity de tena zava-doza satria 400 sy iray alina no maty teno eo ary saika tapitra mihitsy ny vahoaka rehetra tao amin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana io raha tsy nisy an'ilay fomba mpivavahana na navotany Arona satria nasain'ny Mosesy nalainy Arona aingana ny fitondranafony de nasiana afo tao amin'ilay altara de nentina teo anatrehan'ny vahoaka dia nitsahatra ny arety mandringana tonga de nitsahatra teny eo ny arety mandringana ary i Arona no nampisaraka ny olona velona sy ny olona maty ny arety mandringana io arety mandringana misy eran'izao tontolo zao io de fatezeran'ny avondrindra ary io tsy sitrana raha tsy misy ny fomba mpivavahana arahana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina fa raha vao mbola anaran'ny bibidino andolianao sy ivavahanao de vao mahay zava-doza ny afaran'ny taranaka faramandemby araka ny voalaza atao amin'ny apokalipsy 4:12 fa 7 sy ny manaraka hoe isotro ny fahatezeran'ny avondrindra ny firenena na ny olona zay miankohaka eo amin'ilay anaran'ny bibidi ka isika malagasy sy ny firenena rehetra raha zao tontolo zao de efa miankohaka eo amin'loana n'ilay anaran'ny bibidi ka io zavatra mitranga io no vokatra zany fiankofana amin'ilay anaran'ny bibidi izany satria efa nazavaiko teto fa ny anarana hoe Jehova ny Andriamanitra sy ny Jesosy Kristy sy zay fanonona rehetra tononontsika eo de tsy misy ifandraisany amin'ny anaran'ny mpamonjy na amin'ny anaran'ny avondrindra nampiasain'ny Hebreo nampiasain'ny zanak'Israely nampiasain'ny Arona izay nanao fanavotana ho an'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany izay ampiasain'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay anaovana fanavotana ny firenena malagasy ity zay ny zavatra azo ampitaina androany rahampitso indray tohizako izany fanazavana sy fanaporofoina ny anaran'ny bibidi izany mametraka mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray. Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy Illuminati ny nouvel ordre mondial nalina amina vaovao maneran-tany ny anaran'ny bibidi izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9 fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9 sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.